tonga soa indray tao anatin'ity fotoana ny fanomezantsika ity manatitra ny arahaba indray ary ireo avao isan'ny songadina indray no ampahafantarina avy hatrany ary aloha tsy tokony tsy azo ampitoviana ny filantsahako fidiana Andriamatoa Andry Rajoelina sy Ramatoa Lalao Ravalomanana araka nambarana Andriamatoa mamy Rakoto Arivelo izay nilaza moa fa milatsaka amin'ny maha-olom-pirenena malagasy azy i Ramatoa Lalao Ravalomanana. Fomba roa kosa no afaka anolona ny toeran'ireo kandida ho filoham-pirenena manana andraikitra amin'ny gouvernemanta izay nametra ampialana raha ny nambarany manam-pahaizana momba ny lalàna Andriamatoa Jean-Éric Rakoto Arso anatanteraka diabe ny fandriam-pahalemana kosa rampiso ireo vehivavy parlementaire asaina mpanajana ary ianao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany tokony anaraka ary ampiatra ny lalàna amin'ny fametram-pialana amin'ny andraikitra izay sahan'ny ireo kandida rehetra izay nirotsaka ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena raha nambara ny mpahay lalàna Jean-Éric Rakoto Arso. Tokony tsy asiana adivaritra na ahodikodina ny fampiarana ny lalàna amin'ny fametram-pialan'ny kandida ho filoham-pirenena hoy ny mpahay lalàna Jean-Éric Rakoto Arso. Everiny fa tokony manaraka izany ny kandida rehetra manana andraikitra amin'ny fitondrana. Saingy raha ny zava-nisy misy ny nametra-pialana ary misy miziriziry tsy mametraka izany noho ny antony samihafa. Pialana dia raha tsy mametra-pialana izy dia raha ny asany CES dia izy no tsy hoe manala azy amin'ny toerany fa ny maha-kandida azy zao mety analana azy ilay amin'ny teny frantsay hoe disqualification. Ny anton'izay moa zany dia ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana lalàna feny fifidianana filohan'ny repoblika ny todrozotra zany hoe misy lalàna maromaro zany no voahitsakitsaka mihitsy amin'izao fotoana izao ny hoe voakasika an'izay moa zany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ministra Dabera Rabemanatsokoa voakasika izay tsy hoe olona ray na ohatran'izay fa zay tsy manara-dalàna zany raha manao ny asa no any CES dia tokony ho voasazy tokony tsy afaka hirotsaka tsoahana mampirotsaka azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy mety hoy Andriamatoa Jean-Éric Rakoto Arso no sady ho kandida no mipetraka amin'ny andraikitra eo amin'ny fitondrana ary heverin'ity mpahay lalàna ity fa ny olona amin'ny faratampony ny tokony manome ohatra amin'ny fanaran-dalàna. Momba ny fifidianana dia nilaza i Andriamatoa Jean-Éric Rakoto Arso fa tsy mety ny isiana fehemorana mihoatra ny ray volana. Raha ny zava-misy aloha na hoe lanao aingana tsy maintsy roso ny zavatra mety manarina hoe le datin'ny 4 Jolay misy fangatahana raha fihemorana ray volana raha amiko aloha tsy dia olana loatra hoe mbola miemotra ray volana fa mihoatra an'izay kosa aloha fa tsy mety tsony raha mijerytsika izao ny any Malina andro zao nitazominy 4 Jolay nefa izy raha tamin'ny ady ny olona zany vitantsika tsisy ninny eto fa ny atao hoe adalan'ny mpanao politika no anemorana fifidianana lava zao aloha dia angamba tokony mba jany zany. Ny zava-mitranga tena tsy hanoharana toy ny tondra-drano ny horohorontany ka mahenika amin'ny firenena no mety hampiemotra amin'ny fifidianana. Misy ihany koa ny olana ara-teknika izay mety hampiemotra amin'ny fifidianana ao anatin'izany ny tsy fahavitana ara-potoana ny bileta. Bon mety ara-teknika hoe raha tena satria ohatra zao le fehim-potoan'ilay anaovana an'ilay bulletin unique zany satria mbola tsy tapaka hoe ao le anankitelo sa tsy ao le anankitelo nefa io misy fehim-potoana anaovana azy any mety hoe raha tena mety orana ara-teknika enjana be hoe tsy vonona ny bulletin satria tsisy mazava ho azy fa tsisy fifidianana vanina raha tsy ao ny bulletin izay mety hoe azy anemorana azy raha. Araka ny fanazavana dia tokony hainga misenhita ny sosikevitra ny fanemorana ny datim-pifidianana raha hitan'izy ireo fa tsy sotomombana ny lafiny teknika toy ny tsy fahavitana ny fanotana ny bulletin tokana. Everin'Andriamatoa Jean-Éric Rakoto Arso fa amin'ny herinandro ity dia tokony mazava momba izay ahafahana miroso amin'ny dingana manaraka dia ny fampianarana ny fampiasana ny bulletin tokana.